Fa nanatanteraka fitsidihana ara-panajana ny ministra ny fizahantany ny fitanterana ny famantarana ny toetrandro ny lehiben'ny maso ivon'ny Chine miasa Simona eto Madagasikara. Izao fionana izao moa dia natao indrindra zany hanamafisana ny fiara-miasan'ny firenena rotonta eo amin'ny lafiny fizahantany. Tato-pôvao. Tamin'ny herintaona teo amin'ny iray alina teo ny mpizahatany sinoa tonga nitsidika ny Madagasikara raha toa ka mahatratra 10 tapitrisa ireo sinoa manatanteraka fizahantany isa-taona. Ny tanjona dia ny ampiakarana ny tany ireo izay tonga mitsidika ny Madagasikara. Ny fiaraha-miasa afaka atao mba atongavana amin'izay no niompanan' resaka nandritra ny fitsidihana ara-pomba fanajana nataon'ny lehiben'ny maso ivon'ny Chine vaovao miasa simonina eto amintsika any ministry ny fizahatany ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ny maraina teo. Notsaiviny ministra fa nisy ny fivoriana tany Afrika Atsimo na namafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Afrika sy Chine. Araka ny fantatratsika moa dia nisy tamin'ny herintaona ny fandehanan'ny président tany Afrika Atsimo izay nanamafisana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny gouvernement chinois dia nisy projet maromaro ihany ny fanarahan'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny gouvernement chinois. Ao anatin'izany ny resaka fitaterana, ny fitaterana anabakabaka, ny fitaterana andalamby, ao anatin'izany ny resaka fotodrafitrasa, infrastructure, resaka port sy ny resaka aéroport. Zany rehetrarehetra zany dia tonga eto zany ny ambassadeur ny Chine anoy sy hijery aiza ho aiza ny fanatanterahana an'ireny fifanarana ny raisin'ny firenena malagasy eo amin'ny firenena sinoa. Eo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka dia nojerena ihany koa ny fomba ahafahana mampiroborobo sy mampandroso ary mamerina ny zotra makany Chine ahafahana misarika mpizahatany sinoa misimisy kokoa. Ny allée des Baobab no tena fantatry ny mpizahatany sinoa fa tsy mahalala ireo toerakafa mahaliana ny mpizahatany izy ireo ka tsara ny ampafantarana ireo toerana samihafa izay manana ny maha-izy azy eto amintsika. Mety hoisy ny fikarakarana miaraka amin'ny ambasadiny sinoa ohatra nahoana no hitondrana mpanao gazety sinoa aty Madagasikara ahafahana mampafantatra ny sinoa zany ny hatsarany Madagasikara. Nahazo fanasana ofisialy anatrika ny fivoriam-be iraisam-pirenena mikasika ny fizahantany na ny conférence mondiale sur le tourisme izay ho tanterahana any Beijing amin'ny volana May ihany koa ny ministra nandritra ity fionana ity.